ohatra kosa tsy tafiditra ao anatin'le maharesy le olona, zany hoe tsy ho tonga any amin'ny fiainana mandrakizay izy ny dikany, de zay le omena anjara hafa. Inona ary ny anjarany? Voalaza eo amin'ny 15 le hoe fa niosa sy ny tsy misy, mivetaveta sy ny mpamonoana sy ny karazana, be dehibe izy ireo zay haitsika daholo ny dikany. De ery amin'ny farany ery de milaza izy hoe ireo rehetrarehetra io zany le osa tsy mino mpijangajanga sy ny karazana, de ozy ny tenin'Andriamanitra hoe hanana ny anjarany ao anatin'ny fahariy mirehitra afo sy solofara, izany ny fahafatesana faharoa. Zany hoe ny dikany zay teny zay de zao hoe isika zanak'olombelona de tian'Andriamanitra ho tonga zanany daholo, de andova le fiainana mandrakizay. Kanefa araky nambarako teo de hoe tsy izay rehetra olona eto amin'ity tany ty akory de ho tonga ny daholo sy ho mpandovan'io, fa izay maharesy ihany no andovan'io ary ho lasa tena zanak'Andriamanitra avy eo. Fa raha misy zany tsy maharesy, tsy tafiditra any izy. De rehefa tsy tafiditra any ny olona, aiza ny toerana misy azy, de nolazainy eto hoe anana ny anjarany any amin'izany atao hoe fahariy mirehitra afo sy solofara izany. Zany hoe fahariy fantatsika loatra, fa ny ao anatin'le fahariy tsy rano tahaka ny rano hitantsika ety ambonin'ny tany, fa afo lelafo midedadeda, zay natao hoe fahariy afo. Ary mbola misy solofara ihany koa, zany hoe ny solofara raha ohatra ka somary ampitaina amin'ny zavatra misy ety ambonin'ny tany, de reny gazoal, lasantsy, petrôla, zany hoe reny heverina hoe rano kanefa mirehatra, reny no atao hoe solofara. De zay koa no nahatonga n'lay anaran'ity toeran'ity hoe fahariy afo sy solofara, satria le solofara ao ihany no mampirehitra azy. Any no anjaran'ny olona izay tsy ho tonga any amin'ny fiainana mandrakizay. Ary raha raisina zay teny zay de zao, tsy misy toerana hafa nelanelandreo na ivelan'ireo, fa na any amin'ilay tany vaovao misy ilay atao hoe fiainana mandrakizay, na rehefa tsy tonga any zany de any anatin'ilay atao hoe fahariy afo mirehitra sy solofara. De ny anarany io de voalazany tsara mazava eto hoe izany ozy natao hoe fahafatesana faharoa. Fahafatesana faharoa le izy satria mitovy amin'le fahafatesana ety ambonin'ny tany ihany. Ny atao hoe fahafatesana mantsy de zao ny fialan'ny olona ety an-tany, zay natao hoe fahafatesana zay. Ka ny fahafatesana voalohany zany le misy ety ambonin'ny tany le iainantsika amin'izao androntsika zao, hoe miarabelona eny ny olona de misy maty foana isan'andro, miala ety ambonin'ny tany izy, fahafatesana iny. Ka ino natao hoe fahafatesana voalohany? De misy ny olona ho tratran'ny fahafatesana faharoa indray rehefa avy eo, satria tsy niakatra ho any amin'ny fiainana mandrakizay izy. De mahatonga le fahafatesana faharoa de zao, rehefa tafakatra le marina de atsangana daholo zay le maty rehetrarehetra, na le hoe tsy avotra ara le tsy voavony zany de atsangana, de lasa velona indray izy mitsangana maty. Fa rehefa avy eo miala eto amin'ity tany ity indray de maty indray izy, de zay mahatonga le fahafatesana faharoa. De any amin'ny fahariy mirehitra afo sy solofara amin'izay izy rehefa avy eo, zany mahatonga ny anarany hoe fahafatesana faharoa. Ndao ary amafisitsika hoe raha toka no azavaina kely lay zavatra isy any amin'ny fiainana mandrakizay hoe fahasambarana, fifaliana, fafinaretana, fiadanana mandrakizay miaraka amin'Andriamanitra. Zay le voalazan'ny Apokalipsy 2:24, dia inona kosa ny filazan'ny Baiboly ary? Ny ho fiainana any amin'le hoe fahafatesana faharoa. Vakitsika ary ny Matio 5:20, Matio 5:20 de ny 9:40, Matio 5:20 de ny 9:40. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, zao ny voalazan'ny teny ary. Ary ireo dia hiala ho any amin'ny fampijaliana mandrakizay, fa ny marina ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Samy mandrakizay le izy, zay no hitovizany. Fa ny anankiray fampijaliana, ny anankiray fiainana. Ka le fiainana mandrakizay moa lefa nianarantsika sy nalefako voalohany any amin'le hoe tany vaovao sy lanitra vaovao, izay hametrahana n'ilay tanàna atao hoe Jerosalema vaovao. De any le hoe fiainana mandrakizay, fa eto kosa zany le ampahatoerana faharoa na le anjara-toerana faharoa, le hoe fahafatesana faharoa, fahariy afo sy solofara, de lazain'ny tenin'Andriamanitra eto amin'ity Matio ity hoe fampijaliana
mandrakizay. Ka noho izany amafisiketona sady tsindriko ary ampiomanina antsika rehetra zay sanatria tsy ho any amin'ny fiainana mandrakizay fa fampijaliana ny any. Tsy fantatro hoe aiza eto ambonin'ny tany misy toerana fampijaliana, fa ny malaza rehefa misy ny fampijaliana dia ny mpangalatra tratrana ny olomeloka tratra ka atao ankety any zany mety hoe misy karazana fampijaliana, sy ny hoe any amin'ireny hoe tsy fantatry ny tratra babo sy ny hoe nalaina keriny reny, tsy fantatro zany hoe misy fampijaliana ny sa tsy misy aloha. Fa na misy zany eto ambonin'ny tany na tsisy eto ambonin'ny tany, dia any amin'ilay fahafatesana faharoa kosa dia lazaiko marina araka ny volazan'ny baiboly fa tena fampijaliana ny any. Zany hoe tena ho ampijaliana ny olona rehefa tonga any, ho ampijaliana ny olona rehefa tonga any. Ary omenantsika ny tenin'Andriamanitra hoe ampijaliana amin'inona dia andao ary tsika iverina any amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Efa nivakiako ty tenin'Andriamanitra ity fa dia mbola hovakiantsika ihany Apokalipsy toko fa 4:10, Apokalipsy toko fa 4:10 andininy fa 7 ka hatramin'ny 2:10, Apokalipsy toko fa 4:10 andininy fa 7 ka hatramin'ny 2:10, ahafahantsika mamaly le fanontaniana zany hoe inona no ampijaliana n'le olona. Vakiana ary ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary nisy iray koa dia anjely fahatelo nanaraka ireny ka nanao tamin'ny feo mahery hoe: raha misy miankohaka eo anoloan'ny bibidia sy ny sariny ka mandray ny marika eo amin'ny handriny na amin'ny tanany, dia izy koa no isotro ny divay ny fahatezeran'Andriamanitra zay nahidina tao anatin'ny kapoky ny fahatezerany tsy miaroaro zavatra, sady ampijaliana amin'ny solofara sady ampijaliana amin'ny afo sy solofara eo anatrehan'ny anjely masina sy eo anatrehan'ny zanak'ondry izy. Ary nisetroky ny fijaliana dia miakatra mandrakizay ary tsy manam-pitsarana na andro na alina zay miankohaka eo anoloan'ny bibidia sy ny sariny na izay mandray ny mariky ny anarany. Voavaly avetrany le fanontaniana hoe ampijaliana amin'inona. Le resaka miankohaka amin'ny bibidia sy ny sariny loha efa nisy apahany kely na zavaitsika hoe zavatra hitrangany amin'ny 2e événement sy ny 3e événement mahatonga nyty afatry ny anjely fahatelo tia mipotra ato anatin'ny bokin'ny Apokalipsy. Fa tsy antsony le resantsika ary tsy mbola maly koa sika ny fanontaniana hoe inona marina na iza marina, zany hoe bibidia, ny sariny bibidia, ny mariky ny bibidia. Fa mbola manana ny fotoanany reny. Fa zao fotsiny ny tsindriko dia hoe inona no ampijaliana n'le olona ho tonga any amin'ilay toerana atao hoe fahafatesana faharoa. Dia voalazan'ny tenin'Andriamanitra eto amin'ny 10 tapany faharoa hoe sady hampijaliana amin'ny afo sy solofara eo anatrehan'ny anjely masina sy eo anatrehan'ny zanak'ondry izy. Zany hoe tsy ampijaliana amin'ny hoe tsindromona amin'ny vy mamay ianao na ampijaliana amin'ny courant ianao na ampijaliana amin'ny kapoka sy ny vony isan-karazany tsy zay zany le fampijaliana, fa ao anaty afo no hampijaliana. Ka zay efa voalaza tany amin'le Apokalipsy nivakitsika teo ihany an'ely izy le hoe farihy afo sy solofara, ka ao no ampijaliana ny olona ary tsisy fitaovana ampijaliana azy fa io afo no ampijaliana azy. Zany hoe hodorana ho mainy afo ny olona zay ho tonga ny amin'le fahafatesana faharoa. Ny faharetany dia voalaza amin'ny 2:10 hoe ary nisetroky ny fijaliana izy dia miakatra mandrakizay, zany hoe aza mieritreritra hoe aritra 4 minitra fotsiny ho afo dia ho faty rehefa avy eo, na hoe io ve raha misy dia misy tsy ataontsika hoe amina segondra dia maty ary rehefa avy eo. Tsy izay mihitsy tsy maty tsony ny olona tonga any. Le toerana natao hoe fahafatesana faharoa fa ny olona tonga any tsy olona nofy ihany koa fa fanahin'le olona, zay mahatonga azy tsy maty. Dia io fanahin'le olona io zany no may sy ampijaliana amin'ny afo mandrakizay. Zay natonga n'le teny tany amin'le Matio ny teny teo hoe fampijaliana mandrakizay. Ny ary kosa ozy fiainana mandrakizay. Ka ampijaliana amin'inona le olona? Ampijaliana amin'ny afo sy solofara. Maharitra 4 taona mandrakizay tsy manam-pitsahara. Toerana roa ary na safidy roa na anjara roa no miandry antsika zanak'olombelona eto an-tany eto. Reto toerana roa reto dia samy tsy mbola misy olona amin'izao fotoana izao, fa voalaza araka ny fampianarana nampianariko teto ho antsika hoe le fiainana mandrakizay dia aorinan'ny arivo fotoana zay vao hoentina makany ny olona zay voavonjy. Dia rehefa tafiditra any ny olona zay voavonjy
dia aorinan'io arivo fotoana io koa le maty rehetrarehetra hatramina tanytany ka tsy nitsangana tamin'ny andro natogavan'i Jesosy, zany hoe tsy ao anatin'le maty eo amin'ny tompo izy fa maty tsy vovonjy izy zany, dia tsy mitsangana reny rehefa tonga Jesosy Kristy fa le maty eo amin'ny tompo ihany no mitsangana. Dia rehefa mitsangana le maty eo amin'ny tompo miaraka amin'le tratra velona zay ao amin'ny tompo ihany koa na an'ny tompo, dia reny no miakatra mitsenan Jesosy eny amin'ny rahona. Dia manomboka ny arivo fotoana, rehefa tapitra ny arivo fotoana dia lasa zao ny zavatra mitsangana, le maty rehetrarehetra amin'izay zany hitsangana aoriana ny arivo fotoana, zany atao hoe fitsanganana faharoa. Voalaza zany atao amin'ity bokin'ny Apokalipsy ity raha somary vakitsika kely vetivety fotsiny toko faharoapolo, Apokalipsy toko faharoapolo dia ny andininy fahadimy sy ny fahaenina. Apokalipsy toko faharoapolo andininy fahadimy sy ny fahaenina. Zao ary nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: fa ny sisa amin'ny maty dia tsy mbola velona mandra-pahatapitry ny arivo fotoana. Izany no fitsanganana voalohany. Sambatra sy masina izay manana anjara amin'ny fitsanganana voalohany, ireo tsy mba ananana ny fahafatesana faharoa fahefana, fa ho mpisoron'Andriamanitra sy Kristy ireo ka hiara-manjaka amin'ny arivo fotoana. Zay zany le efa nilazaiko teo fa dia hoe ny tenin'Andriamanitra sisa ny nanamafisana azy, hoe ny sisa maty dia tsy mbola velona mandra-pahatapitry ny arivo fotoana, fa le maty eo amin'ny tompo ihany zany ny velona rehefa tonga Jesosy Kristy. Fa rehefa tapitra kosa ny arivo fotoana, velona amin'izay le maty rehetrarehetra hatramina tanytany sy izay maty amin'ny fotoana hatongavan'i Jesosy Kristy. Satria tsika mantsy efa nampianariko teto hoe rehefa tonga ny Jesosy dia zao hoe rehefa tafakatra le marina rehetra, zany hoe le tratra velona sy le maty nitsangana ao anatin'le hoe an'ny tompo, tafakatra reny dia be dia be ny olona mbola velony eto ambonin'ny tany satria tsy maintsy be dia be ny olona, raha ohatra hoe tonga androany zao ny tompo na rapitso, misy olona velona be dia be, fa misy miakatra, misy tsy miakatra. Dia le tsy miakatra ireo zany le tavela eto, dia ireo le tsy tafakatra ireo dia misy teny alokin'ny vavan'i Kristy dia maty daholo ireo. Fahafatesana voalohany ho anazy iny zany. Hatr'izay neny izy mbola tsy maty, fa amin'io andro farany izy zay vao maty daholo, miara-maty. Iny moa le nataontsika hoe zay ny atao hoe farahandro zay. Dia manomboka ny arivo fotoana, rehefa tapitra ny arivo fotoana dia hitsangana amin'izay zany ireo maty ireo sy maty rehetra hatramina tanytany, zany hoe tsy ao anatin'ny tsony le an'ny tompo fa le an'ny tompo efa nitsangana tamin'ny fotoana natongavany talohan'ny arivo fotoana dia efa tafakatra eny amin'ny rahona. Dia reto amin'izay zany le mitsangana rehefa tapitra ny arivo fotoana. Dia rehefa mitsangana ireo dia voalazan'ny Baiboly zany hoe reo le andray ny didim-pitsarana ho anazy. Eo amin'ny Apokalipsy toko faharoapolo ihany misy an'izay dia azonareo vakiana ny andininy faharoa ambin'ny folo sy ny fahatelo ambin'ny folo. Apokalipsy toko faharoapolo andininy faharoa ambin'ny folo sy andininy telo ambin'ny folo. Dia zao ny voalazan'ny teny hoe: ary nahita ny maty aho, na ny lehibe na ny kely, nitsangana teo anoloan'ny seza fiandrianana, ary novelarina ny boky, ary nisy boky iray koa novelarina, dia ny boky ny fiainana izany. Ary ny maty dia notsaraina araka izay zavatra voasoratra tao anatin'ny boky araka ny asany. Ary ny ranomasina dia namoaka ny maty tao anatiny, ary ny fahafatesana sy ny fiaina tsy hita namoaka ny maty tao aminy, dia samy notsaraina araka ny asany izy. Io le zany le fitsanganana faharoa io. Io ao aorianan'ny arivo fotoana, fa tsy alohan'ny arivo fotoana. Ny alohan'ny arivo fotoana dia le fitsanganana voalohany, le nitenenina tery amin'ny andininy fahaenina, sambatra sy masina zay manana anjara amin'ny fitsanganana voalohany io, dia ireo zay tsy hanana ny fahafatesana faharoa fahefana. Ary marina zany satria zao reto le mitsangana faharoa reto dia mitsangana izy dia avy eo ho faty indray, zay le fahafatesana faharoa zay. Fa le mitsangana voalohany mitsangana tsy maty intsony fa ho velona mandrakizay, zay le hoe tsy hanana ny fahafatesana faharoa fahefana izy. Ka eto zany manambara rehefa tapitra ny arivo fotoana dia ny maty rehetra nitsangana daholo dia notsaraina arak'izay voasoratra ao anatin'ny boky. Ka tsy mbola miresaka fitsarantsika zany hoe boky zany satria mbola tsy hany le programantsika aloha, fa eto ka namarinana sy ilazana aminao fotsiny zany hoe ao aorianan'ny arivo fotoana dia mitsangana daholo le maty. Rehefa mitsangana izy dia handray sy handreny fitsarana momba azy, dia avy eo hita hoe tsy voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainany, dia atsipy any amin'ny fariafo izy. Zay le atao hoe fahafatesana faharoa ho an'ireo olona ireo. Dia zay zany
rehefa tsy tonga any amin'ny fiainana mandrakizay le olona na tinona tsy tiany dia any amin'ny afo maritra mandrakizay izy. Anina to hoe fampijaliana mandrakizay. Ary omeny baiboly anarana hafa ihany koa izy io zay antovaka itsika hoe akoatra ny mahafampijaliana mandrakizay azy dia inona ihany koa no anarana ilazan'ny baiboly an'izy io. Ao amin'ny Matio 7:10 no vakitsika dia ny 2:7 sy hatrany amin'ny 7. Matio 7:10, 2:7 ka hatramin'ny 7. Amin'ny anaran'i Jesosy zanak'Andriamanitra lehibe ary zao ny vaky ny teny: ny zanak'olona haniraka ny anjeliny, ary ireny dia anangona ka hamoaka amin'ny fanjakany zavatra matafotoana rehetra mba amin'izay manao meloka. Dia anipy azy any amin'ny fandoroana lehibe mirehetra afo izy, any no isy ny fitomaniana sy ny fikotroanify. Ary amin'izany ny marina dia mirapiratra tahaka ny masoandro any amin'ny fanjakan'ny rainy, izay manatsofona aoka izy iaina. Mazava dia mazava zay teny zay ary tsy azo ivalozana, ka dia ny tsy mbola tongany aleo miomana teny zao, fa tsisy olona adala ngamba ka isafidy sy eritreritra hoe tsy mampaninona fa aleo aho ho any amin'ny afo maritra mandrakizay. Tena everiko hoe adala ianao raha sanatria ka zany no eritreritra ao. Ka dia mipetraka eo alohantsika ary fiainana mandrakizay ve feno fahasambarana, feno fiadanana maritra mandrakizay, sa any amin'ilay atao hoe fary afo sy solofary, fahafatesana faharoa, fampijaliana mandrakizay, izay lazainy koa eto hoe fitomaniana sy fikotroanify. Iza tokoa moa ny tsy hitomany? Any ange ka tena fitomaniana, fidradradradrany, fikotroanify zany hoe tena komaitsinonako ao anatin'ny afo ny fiainana ary tsy mety maty, tsy mety levina, fa dia ao mandrakizay. Izy ianao ny tsy hitomany tongany, iza ny tsy hitomany tongany? Dia eo ampitan'iny efa nozy ny tenin'Andriamanitra amin'ny 2:7 dia zao hoe amin'izany ny marina dia amirapiratra tahaka ny masoandro any amin'ny fanjakan'ny rainy. Zay nge le fanjakan'Andriamanitra, fiainana mandrakizay. Ka dia mipetraka mazava hoe misy mandrakizay anankiroa manoloana anao. Isika no misafidy, isika no antsoin'Andriamanitra isafidy zay tokony ho anjaranao. Fa ireo ny toerana tsy maintsy alehan'ny olona. Ty tany ty tsy aharitra ary tsisy hoe iaina mandrakizay eto amin'ity tany ty. Maro amintsika mieritreritra fa hoe rehefa maty ihany koa dia zay koa nge fiainana, fa inona moa ny olana? Na manao ratsy na manao tsara samy ho faty ihany. Ekena marina zany eto amin'ity tany ty. Fa ny baiboly dia milaza ary voaingana kely na makiko ny tenin'Andriamanitra hoe mbola hitsangana neny maty. Ka misy ny fitsanganana voalohany ho an'ny marina dia ho any amin'ny fiainana mandrakizay izy. Misy kosa ny fitsanganana faharoa ho an'ny olona tsy marina dia atsipy any anatin'ny fariafo mirehitra mandrakizay izy. Zany hoe aza mananteny hoe maty eny eto ambony tany dia tsisy fiainana intsony,